rehefa mbola kely tia mijery film ohatra hoe Harry Potter, tia mijery film momba amin'ny magie, émission momba amin'ny magie ohatrakoatran'izay dia efa tiako foana ilay magie rehetra mbola kely. Dia taty aoriana voena fatampatatra internet dia nanao canal recherche dia nahita tuto tsotratsotra kely dia teo amin'ny roa taona teo zany izay nanaovako magie. Nefa ny olona miteny hoe ahoana zany ilay torotra izao, reny ve tsy asan'ny devoly, asa vao raha ohatra ny tena tsy asan'ny devoly ary dia nefa mahady spectacle anazy. Raha ho azavaina izy dia tsisy secret ho anay intsony izany. Ohatrany izany hoe tsisy asan'ny devoly mihitsy izy fa raha hoe misy asan'ny devoly tsisy okajiana anatin'ny magie izay. Mila crayon anankiray fotsiny, tsy misy lakoly ny tanako nefa ataoko ohatr'izao izy dia possible hoe ohatrany hoe mitsingeva na ohatr'izao. Jereko ohatr'izao tsisy nenina ny tanako ataoko ohatr'izao izy dia mitsingeva. Dia nefa ho an'ny olona dia hoe asan'ny devoly izany hoe magnétisme nefa zavatra tsotra ny fampianarana azy. Mitazona ato ny tanana dia tia mitazona ato. Lafy tsara aloha no teneniko voaloha hoe mba fiera zany ianao fa afaka mampifaly olona ray. Hoe ohatra hoe misy spectacle zao dia mba courage daholo ny olona mijery anao, mba falifaly daholo. Fa ilay lafy ratsiny raha ohatra hoe miteny olona zao afana mba hampifalifalinay amin'ny magie ve ianao dia mangaty ilay olona. Dia zay zao mampalahelo kely anay nefa zavatra tsy maintsy atrehanao zany rehefa manana hoe ara anankiray ataonao ianao dia mila motiver foana ianao izy misy zavatra ataonao zany. Ohatran'ny ara rehetrarehetra ihany io raha hoe spectacle avy amin'ireny hoe street mandehandeha an-dalana izany hoe indray tena organisation any manokana mihitsy. Ohatrany hoe misy spectacle ohatrany hoe maka-mpihira ianao maka magicien zany satria zavatra mampifalifaliana olona ilay izy. Dia indraindray ilay izy misy hoe prestation ohatran'ny prestation rehetra mihitsy hoe andraisam-bola. Dia iny miteraka problème tsy ny ray aman-dreny fa ny olona izay miahany any aminao an-trano vao maheno hoe tian'olona asa mpanao magie dia tonga dia iny efa ny normal be tsy maintsy hoe magie dia noara misy devoly indray fa proveko aminazy zany naka tour de magie ray amin'ny mafianakaviko azy fe moa dia andray ihany dia nanao tour de carte dia nazavaiko hoe ohatry zao dia lamina ihany ilay izy avy eo fay hoe ohatry zany dia zay ihany. Eo amin'ilay fianarana aloha tsy manadala fianarana mihitsy ilay izy satria amin'ny andro fianarana izay tsy afaka hoe manao magie mihitsy. Na dia misy foana matetika any am-pianarana hoe misy ankizikizy mangatangataka hoe manaova magie, mahitahita anay manao magie dia mitady hoe manaovana torture magie fa tsy mandelingelina fianarana ilay izy satria ao anatin'io art de mentalisme io manampy amin'ny fianarana mihitsy ilay resaka magie. Misy hoe technique de mémorisation, technique fomba fianarana be dia be. Jeu antsika anankiray ity zavatra fanao ny zalahy eny an-dosy eny tsisy tenena tanaty fa mahita daholo antsika amin'izao. Dia nefa mangataka ny tena amako ity misy vola ariary zato normal dia arotsaka ao amitsaka ao. Iza milaza hoe matahotra biby lava nefa ity ataoko ohatr'izao dia mety possible ve mivadika biby lava eny. Ataoko ohatr'izao izy asan'iny izy ataoko ohatr'izay tsisy nenina intsony ity lasa mivadika an'ity tany ity ohatr'izao izy tsisy nenina ao dia raha vao averiko raisina ohatr'izao dia arotsaka ao dia ataoko ohatr'izao fotsiny ataoko ohatr'izao dia miverina lasa vola izy ohatr'izay.